Ny amin'ny resaka baolina kitra dia i Mohamed Salah no mendrika ho Ballon d'Or hoy Casemiro. Ilay kintana Egyptianina no niantefany safidiny Casemiro raha nanontaniana ny mendrika hahazo ny Ballon d'Or. Nahafaty baolina betsaka izy ary nanampy betsaka ny ekipany ihany koa. Marina fa tsy nahazo ny Ligue des Champions ny Liverpool noho ny fahasahiranan'izy ireo tamin'ny fisasahany tao am-pilalaovana saingy i Salah no mpilalao feno indrindra nandritra ny saison hoy Casemiro raha nanontaniana. Ilazalaza ireo zavatra izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay azo lazaina moa isika ato anatin'ity video ity. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'izany zavadrehetra izany dia mbola entany natoy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video, indrindra aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Atomboka atsika amin'ny resaka takalonana indray ity video manaraka ity ry tompoko vavy sy tompoko lahajaina. Raha ny vaovao fantatra moa dia avitra ilay zazavavy kely ary tafaverina ny vola 50 tapitrisa takalony. Tafaverina ny Soamantsara amin'ny fianakaviany ny andro 15 aogosta ilay zazavavy kely 5 taona izay antsoina hoe fandresena. Nisy nankakeriny moa ity fandresena ity tany amparafara vola sy ny vola notakiny ireo olondratsika tafaverina Soamantsara. Ny 13 aogosta 2024 tokony tamin'ny 5 no nalainy taxi bisikleta ampitaka ity zaza ity tao amin'ny commune Ambohimandroso. Ny 14 aogosta dia naharay antso ny reniny fa raha tsy manome 50 tapitrisa ariary dia hovinona ilay zaza. Nisy ny adivakotra karaikitra fa 50 tapitrisa ariary no takalony ka atirina moto ny vola. Raha ny vaovao hatrany moa dia tamin'ny 10 ora alina no fotoana ny fanarahana. Nisy ny velam-pandriky ny mpitandro ny filaminana nanarahana ilay mpitondra moto ary tratra tany ampasikely tokony tamin'ny 4 maraina ilay olondratsy. Ity farany izay nanoro avy hatrany ny toerana misy ny vola sy nanafenany ilay zaza. Ka izao avitra Soamantsara ilay zazakely ary tafaverina ny vola 50 tapitrisa takalony. Manoloana ny tranga toy ity moa dia tsy hainy tsy soatra ny mpitandro ny filaminana satria tafaverina Soamantsara amin'ny fianakaviany ny andro ny 15 aogosta ilay zazavavy kely vao 5 taona monja izay antsoina hoe fandresena. Mbola resaka trangana tsy fandriam-pahalemana hatrany moa no horesantsika manaraka indray amin'ity video ity. Izy ity moa dia any amin'iny faritra atsimotsimon'ny Madagasikara iny. SOS tanàna nifanafika tany Amboasary Atsimo ary olona 2 no maty vokatry izany. Ny antoandro ny 12 Jolay no nisy andian'olona avy any Imanjola Centre izay nanafika Imanjola Bekininy izay samy ao anatin'ny commune Tsivory distrikany Amboasary Atsimo. Raha ny loharanom-baovao mikasika an'ity fifanafiana ity moa dia nirongo basy sy zava-maranitra ireo nanafika ka niaro tena ny ankilany nahita izany. Raikitra ny fifandonana ka olona 2 no maty ary trano 2 ihany koa no may. Raha vantany voaniseho moa ity fifanafiana ity dia nidina avy hatrany ny zandary nijery ny zava-miseho ka vaky nandositra ireo nanafika vao nahita azy ireo. Mitohy ny fikarohana ireo olondratsy ary misy ny fiambenana ataon'ny zandary amin'ny mety ho fiverenany ireto farany. Tsy mbola fantatra hatreto ny tena antony fanafihana fa andrasana ny fanampim-baovao mikasika an'izay. Ny manaraka izay asiantsika resaka ihany koa dia resaka mikasika ny tranga afakely isika. Izy ity moa dia trondro avy any an-danitra ary niteraka dortanety. Araky ny fanadihadian'ny mpamonjy voana dia vorona mpihaza balbizara pêcheur iray no nitondra ity trondro ity. Mety noho ny harerahany no nahatonga azy nandatsaka ity trondro ity hoy ny fanazavany izy ireo. Teny ambonin'ny taribin-jiro nefa izany no nilatsaka ka niteraka pitikafo nampirehitra ireo bozaka maina. Ity tranga ity moa dia tany andrefan'ny Kanada tao amin'ny faritry ny Colombie Britanika no nisehoany ity tranga izay somary hafakely ity. Trondro nilatsaka avy any an-danitra no niteraka firehitana tamin'ny toerana anankiray. Fanao ny ity vorona ity moa ny mahaza trondro ary mitondra izany trondro izany nefa raha araka ny vinavinany ireo mpamonjy voana dia mety
narerahany no nahatonga izy nandatsaka izany trondro izany satria tena tsy fanao ity vorona ity ny mandatsaka trondro izay hoaniny, ny mandatsaka trondro izay hoentiny. Zoky Zanjaka ianao, zoky ianao. Jean-Jacques Ratsetson dia nivahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga ary nandritrany izany fivahinianany izany no nilazany hoe mbola vonona amin'ny 2024 5,000 garantie. Nilaza mo Andriamatoa Jean-Jacques tao amin'ny fivahinianany fandaharana Solanga ny hoe izay teo amin'ny fitondrana Mangalabato daholo. Nanehony ihany sahady ny filohan'ny antoko FB Malagasy Jean-Jacques Ratsetson ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024. Ireo kandida vondrona C11 niaraka taminay tamin'ny fifidianana 2024 izay efa teo amin'ny fitondrana dia mahay tsara ny anatiny ao, antony nanaovanay ny hetsika fotsy hoy ny filoha FMI Malagasy tao amin'ny fandaharana Solanga. Araka ny filazana hatrany mo dia izy ireo izay efa nahalala fa tsy maintsy hangalabato i Andry Rajoelina. Nilaza ny mbola vonona hirotsaka ny tenany amin'ny 2024 fa kosa tsy maintsy manana toky fa hangarahara io fifidianana ho avy io. Ireo no anisan'ny fanehoan-kevitra izay nambarany Jean-Jacques Ratsetson nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga izay niarahany tamin'ny Johary. Ny teleferika ao Antananarivo renivohitry ny Madagasikara naneho ny reharehany amin'izany teleferika izany mo Andriamatoa Nena Andriantsitohaina. Toy izao mo ny soratra izay nisoratany tao anatin'ny pejiny: reharehako ny nitaingina sy nahita ity teleferika ity hoy Naina. Ninona valianare hoy ny ministry ny fanajariana ny tany Nena Andriantsitohaina dia reharehako ny nitaingina sy nahita ity teleferika ity. Manova ny sehatry ny fitaterana eto Antananarivo sy ny endrika ny tanàna ary hampiavaka ny tanàna raha oharina amin'ny ireo renivohitra hafa eto Afrika sy manerana izao tontolo izao io teleferika io, hoy ny fanehoan-kevitra ity ministry ny fanajariana ny tany ity Andriamatoa Nena Andriantsitohaina. Efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa voaresaka antsika tato anatin'ity video ity. Raha fintinina ireo rehetra izay nasiany resaka dia niresaka ny mikasika ny trondro izay nilatsaka avy any an-danitra isika ary niteraka dortanety. Niresaka ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataony Jean-Jacques nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga. Tato ihany koa isika niresaka ny mikasika ny takalonaina izay avitra soa amantsara ary tafaverina amin'ny fianakaviany niaraka amin'ny vola 50 tapitrisa. Niresaka ny trangana tsy fandriampahalemana isika tato anatin'ity video ity, toy ny fifanafihana izay nisy tany Amboasary Atsimo ary nandositra izy ireo raha vantany vao nahita ny mpitandro ny filaminana. Valazantsika tato ihany koa ny rehareha izay nataony Nena Andriantsitohaina ilay ministry ny fanajariana ny tany ny mikasika ny teleferika ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony. Ajanona antsika hatreko ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halavaina ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.